fatokavantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy no zao fatokavantsika miaraka manompon'Andriamanitra eto zao. Je vous salue au nom de Jésus pour notre venue servir le Seigneur ensemble. Arabaina toy zany ihany koa ianareo izay manaraka ny fitoam-pivavahana en ligne. Je vous salue aussi, vous qui êtes en ligne pour suivre notre culte. Mino aho fa mity androandroany ity na isika tonga eto na ianareo manaraka zao fitoam-pivavahana izao raha mino ianareo dia hita ny voninahitr'Andriamanitra. Je crois sincèrement que vous qui êtes présents ici et vous qui suivez le culte en ligne, vous verrez la gloire de Dieu si vous allez vraiment assister à sa présence. Mahafaly an'Andriamanitra mantsy ny mahita olona vonina mialopo azy. Puisque c'est un grand plaisir pour Dieu de voir quelqu'un qui est en train de lui servir. Ho tanteraka amintsika rehetra ny zany tompoko. Que ça se réalise pour nous tous. Ho fisaorantsika an'Andriamanitra satria ho ataony tokoa zany dia andao hitehaka fahasalamana Acclamons fisika. très fort le Seigneur comme remerciement. Alléluia! Alléluia. Faharoa manarakarak' zany Deuxièmement, aoka nanao finoana isika fa ao anaty fitoam-pivavahana ity dia manalika ito Jesosy. ayez la foi, puisque durant notre culte, Jésus est présent parmi nous. Ary Andriamanitra hitsidro anao manokana. Et Dieu va travailler sur toi. Hivavaka isika amin'izao fotoana izao ametraka ny fotoana rehetra eo an-tanan'Andriamanitra mba ho tahiny. Nous allons maintenant prier pour mettre notre culte pour la bénédiction Dia aujourd'hui. mankataka andramanato isika hivavaka avy hatrany. Père Céleste, merci beaucoup, merci infiniment puisque tu nous as donné ce jour pour te glorifier, pour te servir. Ô Seigneur Jésus, merci pour ta présence. Merci car tu vas guérir les malades aujourd'hui. Tu vas résoudre les problèmes. Tu vas faire beaucoup de choses, Seigneur. Tu vas réaliser ta parole selon laquelle, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Merci, Seigneur, puisque tu as déjà fait tout ça sur la croix. Tu as déjà réalisé ta parole quand tu as dit, par tes meurtrissures, nous sommes et nous serons guéris. Saint-Esprit, merci d'être présent parmi nous. Merci de nous réveiller de bon matin. Merci de nous visiter toujours, toute la semaine, et nous dire de ne pas abandonner notre culte comme c'est la coutume de quelques-uns. Alléluia. Aujourd'hui, Saint-Esprit, alors, quitte-nous et conduis-nous. Amène-nous vers la présence de Dieu. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Dia milony anoisantsika ny fitoam-pivavahana amin'ny alalan'ny fiderana dia zao ny afatra apetrako aminareo. Donc, avant de continuer notre culte avec la louange, je vous dis comme message Aoka tsy ho amin'ny fombafomba ny fanompotsy an'Andriamanitra androany. que notre culte ne soit pas avec coutume ou rituel aujourd'hui, Fa asehoy fa tonga eto anao mba tena hitady an'Andriamanitra. mais montre que tu es vraiment ici pour rechercher la face de Dieu. Ary mba tena hanompan'Andriamanitra amin'ny fonao rehetra. Et tu serviras le Seigneur de tout ton cœur. Ary mino faraky nambarako teo dia hiasa eto Andriamanitra. Et crois que, comme je viens de dire tout à l'heure, Dieu va agir ici. Horatsika amin'ny tefa-tananary ny namana izay hitarika antsika ho amin'ny fiderana. Nous allons donc accueillir nos amis groupe de louanges. Continuez à clamer plus fort. Ce n'est pas seulement pour le groupe de louanges, mais surtout pour Dieu. Alors, si vous pouvez encore acclamer plus fort, faites-le. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Nous vous saluons ce matin. Arabena tonga soeto ianao androany tonga tsy tara tonga eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra dia ny fiadanan'i Jesosy anie ho aminao. Et nous saluons également nos frères et sœurs qui suivent ce culte en ligne. Que la paix du Seigneur soit également sur vous. Ce matin, Jésus tient à vous rappeler que il vous aime réellement. Il vous aime sans condition. Androany Jesosy dia hampatsiaro anao hoe tena tiany ianao. Tena tsisy condition ny fitiavany anao fa tena tiany ianao satria natolono anao ny ainy
mba ho velona ianao dia mba hanana fiainana mandrakizay. Lehibe izany fitiavan'i Jesosy zany. L'amour de Jésus est vraiment grand envers toi, envers ta famille, envers ton foyer, envers tout ce que tu as. Certes, suivre Jésus, c'est vraiment quelque chose qui parfois n'est pas très facile. Le chemin n'est pas uniquement parsemé de fleurs. Marina hoe miaraka amin'i Jesosy indraindray tsy zavatra moramora ho antsika kristiana. Tsy hoe lalana feno voninkazo foana ny lalana tsy maintsy andehananao, fa misy obstacle tsy maintsy arahantsika indraindray miseho eo amin'ny fiainantsika. Il y a des obstacles parfois qu'on doit franchir lorsqu'on est avec Jésus. Mais aujourd'hui, Jésus, il te dit que tu es destiné à être vainqueur. Amen. Marina fa misy ny olana, marina fa misy ny fanenjehana sy ny sisa, fa androany Jesosy miteny aminao hoe ianao efa voatokana ny andresy ianao. Satria izy ny efa nandresy ny fahafatesana, dia ianao manaradia azy dia efa voahomana ny andresy ianao. Ka noho izany aoka ianao tsy hanatahotra, aoka ianao tsy hanana hafa, aoka ianao tena hifikitra amin'i Jesosy mihitsy amin'ny fotoana rehetrarehetra, na ao anatin'ny olana na ao anatin'ny tsy olana, na inona zavatra mitranga eo amin'ny fiainanao dia aoka ianao hifikitra hatrany amin'i Jesosy, satria manana finoana fa ianao dia olona efa vonona ny andresy. Amen. Tu es déjà destiné à être un vainqueur. Alors nous allons nous unir dans les chants qui vont venir avec ce que Paul il a dit dans l'épître destinée aux Romains. Nous allons le lire au nom de Jésus. Romains chapitre 8 verset 35. Nous allons le lire en français et ensuite nous allons le lire en malgache. Au nom de Jésus. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée? Et nous allons aussi lire le verset 37. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. Amen. Andao vakitsika amin'ny teny gasy le izy amin'ny Romanina ihany toko fahavalo andiny fahadimy amin'ny telopolo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Iza no asaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy, fahoriana va, sa fahantrana, sa fanenjehana, sa mosary, sa fitanjana, sa loza, sa sabatra. Kanefa amin'izany rehetra izany dia manoatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay te antsika. Amen. Ho tanteraka eo amin'ny fiainanao ane izany. Ianao ane ilay olona tsy asaraka an'i Jesosy izany mihitsy ninona mitranga eo amin'ny fiainanao, dia andaontsika hiaraka hitsangana, dia ataontsika tirity hoe iza ny asaraka. Tena ho amafisitsika mihitsy izany eo anatran'i Jesosy hoe tsisy asaraka aminao Jesosy.
Est-ce que tu as vraiment chanté de tout ton cœur? Est-ce que tu as déjà imaginé chacune des paroles qui a été dites dans la chanson? C'est vrai qu'il est possible que nous sommes persécutés en étant des chrétiens. Il est possible que des choses de la vie nous incombent en étant chrétiens. Mais voilà, lorsqu'on est avec Jésus, lorsqu'on est accroché à Jésus, nous sommes vainqueurs. Dia amin'izao fotoana izao tiako ianao mba hikipy isaintsaina tsara hoe tena efa an' Jesosy tokoa ve ianao? Efa napetraka ao an' Jesosy daholo ve ny momba anao rehetra? Efa nomenao an' Jesosy daholo ve ny tenanao, ny fiainanao izay mahakasika anao rehetra, mba hahafahanao tena miankina sy misakroche aminazy? Dia raha mbola hitanao hoe mbola misy zavatra mbola tsy natolotra ao na tsy sapanao hoe fotoana izao mbola anamafisanao indray ny fanoloranao ny tenanao an' Jesosy, dia ataovy izany amin'izao fotoana izao. Dis à Jésus que tu abandonnes tout ce que tu as à lui. Dis que c'est lui qui est ton sauveur et que tu crois en lui. Aka ianao tena hivavaka dia hiteny amin'ny vavanao amin'izao fotoana izao hoe Jesosy tena mino anao dia izay rehetra ananako dia atolotra eo an-tananao, satria ianao matahiry izay rehetra voatolotra anao. Jésus, nous sommes là devant toi. Nous abandonnons tout ce qu'on a entre tes mains. Et Seigneur, aujourd'hui on renouvelle, on reconfirme devant toi que nous sommes des personnes que tu as choisies pour être vainqueurs en étant accrochés à toi. Seigneur, peu importe ce qui se passe dans nos vies, nous restons accrochés à toi, car nous savons que la victoire est uniquement en toi. Debola ilaza Jesosy tena mino anao zahay ny momba anay rehetra dia atolotra eo an-tananao. Tena mino anao zahay, anao manontolo izahay, tsisy andrimbinana, tsisy analana Jesosy, fa momba anay rehetra dia averinay eo an-tananao. Nous reproclamons ce matin, Jésus, que nous sommes à toi. Nous te suivrons quoi qu'il se passe. Nous ne repousserons jamais chemin, car nous avons choisi d'être avec toi. Nous avons confiance en toi. Nous suivrons ton chemin. Et toutes tes promesses
victoire. Nous n'avons pas peur. Nous ne doutons pas car tu es là. Tu es notre Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu qui sait tout faire, Jésus. Et nous avons confiance en cela. Et nous allons dire maintenant, oui Jésus, nous croyons en toi. Oui Jésus, je crois en toi. Oui Jésus, je suis à toi. Tu es ma raison de Tu vivre. es ma raison de vivre. Tu es aussi ma raison de Raison de chanter. Oui Jésus, je crois en toi. Oui Jésus, je crois en toi. Oui Jésus, je suis à toi. Tu es ma raison de vivre, Raison de chanter. raison de Oui, chanter. Jésus. Oui Jésus, je crois en toi. Oui Jésus, je suis à toi. Tu es ma raison de vivre, ma raison de chanter. Oui Jésus, je crois en toi. Oui Jésus, je suis à toi. Tu es ma raison de vivre, ma raison de chanter. De tout mon être. De tout mon être. Oui Seigneur, de tout notre être, nous acceptons que tu es notre roi. Tout mon être. De tout mon être. Tena zany mihitsy Jesosy any aminay rehetra dia manaiky ary mino aminao. Mino fa ianao ilay Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra. Mino zahay fa raha misaraka aminao zay dia tsy mahefa na inona na inona. Ary raha misaraka aminao zay dia tsy toy izao ny fiainanay. Ny fahombiazanay rehetra anie Jesosy dia avy aminao. Tout notre succès, Jésus, dépend uniquement de toi. Il vient de toi. Il ne vient pas de nous, ni de ce que nous avons pu faire, mais il vient uniquement grâce à toi. Alors aujourd'hui, nous allons encore réitérer, Seigneur, que nous n'allons jamais, jamais, jamais nous séparer de toi. Tena tsy saraka aminao mihitsy zahay Jesosy satria fantatray fa tsy ny adinay ihany no ampandresenao anay. Fa ny fahombiazanay rehetra koa Jesosy dia avy aminao. Dia izany no antoniranay androany hoe tsy saraka aminao zay satria ianao no mpamonjinay. Ny fahombiazako Jesosy dia avy aminao. Ny fahombiazako tsy amin'ny legiona tanjako. Izao ire sy no mandeha amin'ny legiona.
rehetra tsy anazy e Jesosy na hisy fanenjehana azy ho anay ary na hisy loza mitatao eo ambony lohanay ary dia tsy atahotra izay Jesosy Nous avons foi en toi, Jésus, que même les persécutions, même tous les dangers qui surplombent notre tête, on n'en a pas peur car tu es avec nous. Veuillez vous asseoir. Anokana fotoana anaovana vavaka isika rehetra manaraka zao fotoam-pivavahana izao. Nous allons nous consacrer du temps pour la prière maintenant. Dia mielona novatsika vavaka dia zao no nolazainy Jesosy araka voalaza an'ity baiboly ity. Et avant de faire la prière, Jésus a dit selon la Bible. Hoy izy, izao no fahazavana zao tontolo zao.
Il a dit, je suis la lumière du monde. Ny ran'Andriamanitra ray ho ety ambony ty tany ety izy mba hitondra fahazavana ho an'ny olona rehetra ao anatin'ny famaizinana. Il a été envoyé par le Père pour apporter la lumière pour les gens dans les ténèbres. Ary isika rehetra izay nino azy ary manana azy atao anaty dia ambaran'i Jesosy hoe isika ihany koa dia lasa fahazavana ity zao tontolo zao ity. Et Jésus aussi a dit que nous qui avons la foi en Jésus, nous sommes aussi la lumière du monde. Ny tanjon'Andriamanitra dia amin'ny alalantsika zay efa nataon'Andriamanitra ny fahazavana no isarina ny olona rehetra hiala ao anatin'ny famaizinana ka ho tonga ao amin'ny mazava. Le but de Dieu, c'est que nous tous qui êtes devenus lumière du monde, nous allons aussi amener les gens vers Dieu. Noho izany raha tiantsika rehetra tonga eto ny ho tafita somatsara any an-danitra, raha tiantsika ihany koa ny ho tahin'Andriamanitra mandritra fahavelomany eto ambony tany ety dia asehoy ny mahafahazavana antsika. Donc, nous tous, si nous voulons vraiment avoir la réussite vers notre voyage vers les cieux, nous devons montrer que nous sommes vraiment la lumière du monde. Tena tsy maintsy asehontsika ny mahafahazavana antsika ry havana. Nous devons vraiment montrer que nous sommes la lumière du monde. Tsy maintsy mampiseho ny mahafahazavana antsika isika. Nous devons vraiment montrer que nous sommes la lumière du monde. Ka dia ekeo ny sitrapon'Andriamanitra aoka andeha araky ny mamahazavanao ianao. Alors, accepter la volonté de Dieu, nous devons nous montrer que nous sommes vraiment la lumière du Andao monde. hivavaka ary isika amin'izao fotoana izao anamafy hoe Andriamanitra ity ao zay efa nataonao ho fahazavana ity zao tontolo zao ity. Nous allons prier alors, et je t'invite à dire à Dieu, me voici, je suis Père, l'envoyé et quelqu'un qui est devenu lumière du monde. Tena asehoy fa vonona ianao ny ho fitaovana eo an-tanan'Andriamanitra hanazavana ity zao tontolo zao ity. Montre vraiment que tu es prêt à devenir l'instrument entre les mains de Dieu pour être la lumière du monde. Ka dia ataovy amin'ny fonao ny tananao dia hiaraka hivavaka isika rehetra. Mets ta main alors sur ton cœur, nous allons prier ensemble. Tahaka izany ihany koa ianareo any an-tokantrano any apetrao amin'ny fonao ny tanana dia andao hiaraka hivavaka isika tompoko. Vous qui suivez le culte en ligne, nous allons aussi prier ensemble. Hivavaka antsika rehetra. Nous allons prier. Samy mivavaka arak'izay fanentanana nataoko izay isika tompoko. Que tout le monde doit prier comme on a déjà dit tout à l'heure. Ho anareo mpitarika fidiarana ty anoloana mivavaha amin'ny fonareo rehetra. Vous, le groupe de louanges, vous allez prier aussi de tout votre cœur. Ho antsika rehetra ato anaty ity efitrano ity samy mivavaka amin'ny fontsika rehetra ary mivavaha mafy mihitsy ianao. Vous tous qui êtes ici, dans cette assemblée, nous allons prier ensemble. Tahaka izany ihany koa ianareo any an-tokantrano any. Et vous aussi qui êtes à la maison, vous allez prier aussi. Aoko fahazavana ity zao tontolo zao ity isika. Que nous serons la lumière du monde. Toy izy mivavaka tompoko. Nous allons continuer à prier. Amafisy ny fahazavananao ry havana malala. Confirme le fait que tu es vraiment la lumière du monde. Ary asehoy eto amin'ity zao tontolo zao ity fa tena ianao tokoa le fahazavana. Et montre dans ce monde que tu es vraiment la lumière. Engany ka amin'ny alalanao
dia hialo anaty famazinana ny olona rehetra. Puisse beaucoup de gens vont quitter les ténèbres grâce à toi. Ka ho tanteraka ny sitrapon'Andriamanitra Et la volonté de Dieu sera réalisée, dia ny aminjena ny olombelona rehetra velona eto ambony tany ity. c'est-à-dire le fait de sauver tout le monde sur cette planète Terre. Toy izany ny vavaka ary mafiso fa ianao tokoa no fahazavana zao tontolo zao. Continue à prier et confirme que tu es vraiment la lumière du monde. Tsy androany ihany fa mandritry ny androm-piainao rehetra dia fahazavana tokoa ianao. C'est pas seulement aujourd'hui, mais durant toute ta vie, tu es la lumière du monde. Aokangina daholo isika rehetra. Nous allons garder le silence. Ry Andriamanitra raiky malala masina zay ny an-danitro. Père Saint bien-aimé dans les cieux, Mivavaka aminao zay rehetra tonga eto. je m'adresse à toi. Misaotra ny amin'ny fitiavana lehibe ny tiavanao anay. Merci pour le grand amour que tu nous as aimés. Tao anaty famaizinany izay fahiny. Nous étions dans les ténèbres autrefois. Niaina araka ny sitrapony divoly. On a vécu comme la volonté du diable. Fa noho ny fahasoavanao lehibe Mais pour ta grâce, dia nomenao anay ny zanako anay tokana dia Jesosy Kristy. tu nous as envoyé ton Fils unique Jésus. Jesosy no fahazavana zao tontolo zao. Il est la lumière du monde. Ka rehefa tonga tato anatinay izy Et quand il est en nous, dia voavela heloko izahay. on nous a pardonné. No sasanao tamin'ny rano Jesosy izahay. On nous a lavés par ton sang, Jésus. Ary tonga fahazavana zao tontolo zao Et ihany nous koa. sommes maintenant lumière du monde. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Au nom de Jésus-Christ, Mivavaka aminao aho Andriamanitra. je te demande, Père, Mba ho tonga fahazavana tokoa izahay. que nous serons vraiment lumière Any eo izany eto amin'ity zao tontolo zao ity. dans ce monde. Ka amin'ny alalan'ny fisianay eto ambony tany ity dia ho marobe ane reo olona voasarika ho anao Jesosy. Et que beaucoup de gens seront pour toi, Seigneur, par notre présence sur cette terre. Ho ataonao zany Andriamanitra. Tu vas réaliser ça, Père. Amin'ny alalan'ny fisianay eto ambony tany ity Par notre présence sur cette terre, dia ho amin'ny fahazavana ny olona. tous les gens seront vers la lumière. Ho sitrana zay marary. Tous les malades seront guéris, Ho sitrana fomba mahagaga. guéris de manière miraculeuse. Hiala ny olona eo amin'ny fiainana. Tous les problèmes seront résolus. Ary zay rehetra tonga ao aminao Jesosy Et tout ce qui est en toi, Seigneur, dia ho voataraka ny voalaza amin'ny baiboly. ils seront bénis selon la Bible. Ho tsapan'ny olona rehetra ane ny famarinana zany. Tout le monde va ressentir cette vérité. Ka dia misaotra anao Andriamanitra. Donc merci, Père. Misaotra anao Andriamanitra. Merci, Dieu. Ny fanenao masy miaraka amin'ny afo Que le Saint-Esprit, avec le feu, no hitarika anay ho amin'izany ny fahasoavana nous lehibe zany. dirige vers cette grâce. Misaotra ray Merci, amin'ny Père. anaran'i Jesosy. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Ho fisaorantsika an'Andriamanitra dia atao hiteka fara zay Nous mafy. allons acclamer pour remercier le Seigneur. Raha mbola misy mafy be ny teko dia Si atao vous fiany. pouvez encore acclamer un peu plus Alléluia. fort. Alléluia. Amen. Amen. Amin'izao fotoana zao isika dia andao hiroso hitondra ny fanatitra ho an'Andriamanitra. Maintenant, nous allons avancer pour apporter les offrandes. Tantarako aminareo Je fa vous- ny fanomezantsika fanatitra ho an'Andriamanitra Je vous raconte que le fait de donner les offrandes pour le Père, dia famatsiana ny fanjakan'Andriamanitra. ça c'est une manière de soutenir le royaume de Dieu. Ary ny fanapahan-kevitra ao ny amatsy ny fanjakan'Andriamanitra. Et ta décision pour donner des offrandes pour le royaume de Dieu, Raha ny voalaza amin'ny baiboly no jerena selon la Bible, tena fitahiana lehibe ho anao zany. ça c'est vraiment une bénédiction pour toi. Marobe reo olana tsy voava tamin'ny alalan'ny vavaka ohatra. Beaucoup de problèmes ne sont pas résolus par la prière. Fa raha manome ho an'ny asan'Andriamanitra ianao dia ho vahan'Andriamanitra ny olana eo fiainanao. Mais Dieu va résoudre ton problème si tu vas vraiment donner pour l'œuvre de Dieu. Ny fitahian'Andriamanitra tsy tsapanao hatramin'izay ho ataon'Andriamanitra tsapanao.
tu vas ressentir à partir de maintenant les bénédictions de Dieu. nomen'Andriamanitra ny zanan'ilay tokana ho antsika olombelona. Dieu a envoyé son Fils unique pour nous. Dia zao no voalaza amin'ny baiboly any bokin'ny apokalypsy. Et le livre de l'Apocalypse a dit, Ho avy ny andro dia isy olona marobe tsy tamposaina avy amin'ny vasatany efatra mba ho zanak'Andriamanitra hiara-onina amin'Andriamanitra ho an-danitra. un jour viendra, beaucoup de gens venant des 4 points cardinaux seront des fils de Dieu. Ny zanan'ilay tokana nomeny antsika vokatra zany dia olona marobe no ho azon'Andriamanitra ho azy. Dieu nous a donné, nous a envoyé son Fils unique. Par conséquent, beaucoup de gens seront devenus fils de Dieu. Dia mitovy amin'izany ihany koa raha mamatsy ny fanjakan'Andriamanitra ianao De même, si nous allons investir pour le royaume de Dieu, dia arabaka teny mihitsy ny teny nataon'i Jesosy hoe omedy mba omena ianareo. au pied de la lettre sera la réalisation de la parole de Jésus. Ah, si vous donnez, on va vous donnera aussi. Raha manome anareo ny tompo dia mihoatra lavitra no izay nomentsika azy no omeny antsika. Et Jésus va nous donner plus que nous avons donné pour lui. Raha mino an'izany ianao dia manomeza amin'ny fony rehetra. Si tu crois à ça, donne de tout ton cœur. Enti ny ampahafolo-karena. Apporte les offrandes. Omeo izay anjaranao entinao mamatsy ny fanjakan'Andriamanitra. Donne tout ce que tu peux pour investir pour le royaume des cieux. Dia anao hira anankiray isika miaraka amin'reto mpitarika reto dia mandroso isika rehetra hitondra ny ampahafolo ny aty anoloana rehefa avy eo tatazana ny fanalitra fanaontsika hatramin'izay. On va faire un chant durant le moment de l'offrande. Dia mandroso antsika tompoko. Nous allons avancer alors pour les dîmes. Sa
Misotranao Andriamanitra tamin'ny fahafanay nanome ny fanatitra teo. Merci beaucoup, Père, puisque tu nous as donné l'occasion de donner pour toi. Mivavaka aminao aho amin'ny mampanomponao ahy Andriamanitra. En tant que ton serviteur, Père, je m'adresse à toi. Zay rehetra niny teny nolazaiko teo. Tous qui croient en la parole que je viens de dire tout Ho à l'heure, tahianao arabola izy. tu vas bénir sur le plan Ho vahanao financier. ny olana amin'ny fameloman-tenany. Tu vas résoudre leurs problèmes. Ahita ny voninahitra ao nisy rarahiavy. Ils verront la gloire de toi, Seigneur. Teninao no nambarako teo raha eo. Je dis ta parole, Père, Ka inoko et je crois, fa ho amarinao tokoa et tu vas les justifier. amin'ny anaran'i Jesosy. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Teka mafantompo izy. Nous acclamons pour le Seigneur. De fanaontsika isam-bolana de misy valopy raky dehibe ho zarainy amintsika. Tout comme on fait tous les mois, nous allons distribuer l'enveloppe pour les offrandes spéciales. Efa fanaontsika isam-bolana izany. On fait ça tous les mois. De amin'ny herinandroany no averintsika izany valopy izany miaraka amin'ny fandraisana anjara. Donc, nous allons les rendre dimanche qui vient avec notre participation. Tiako tsika rehetra mba tena amerina ny valopy raky dehibe amin'ny fontsika manontolo. J'aimerais vraiment que nous allons, nous tous, donner notre participation de tout notre cœur. Ka de mangataka andreo tompony andraikitra izaran'izany de mbola mitohy ny hira famesantsika voninahitra an'Andriamanitra. Donc, on distribue les enveloppes et on continue la louange. Sun
lay valopy no zarana teo zany amin'ny herin'ny androany averintsika miaraka amin'ny fandraisana anjara. L'enveloppe que nous avons reçue tout à l'heure, nous le rendrons la semaine prochaine. Ataovy amin'ny finoana le izy mba hitahin'Andriamanitra atsika. Fais-le avec foi pour que Dieu te bénisse, Ho tahina tokoa anetsika rehetra tompoko. que nous soyons bénis au nom de Jésus. Amin'izao fotoana izao tsika dia andreny ny afatra indray avy amin'Andriamanitra. Maintenant, nous allons recevoir le message venant de Dieu. Ao anatin'ny fanamarana ny afatra ho anareo izay tsy mbola sitrana tao anatin'ilay fiderana teo. Pendant ce message, vous qui n'avez pas encore été guéris pendant les louanges, Minoriavana fa hositran'Andriamanitra ianao. croyez que Dieu va vous guérir. Ty fotoan'androany ity matsy fotoana efa nataon'Andriamanitra ho tahina tokoa. Parce que ce culte est un culte que Dieu a réservé pour nous bénir. Ka ny mpanompon'Andriamanitra hitotra ny afatra androany dia ny pasterantsika avy amin'ny fiangonana Refy maro antsetra. Le serviteur de Dieu qui va apporter le message aujourd'hui est notre pasteur qui vient de l'église Refy Marouantsech. Ka dia gatantsika androso pasteur Entso. Nous lui demandons de s'approcher, pasteur Enzo. Dia ometsika toerana mitarika fiderana. Le groupe de louanges peut prendre leur place. Dia faly miarabantsika rehetra tompoko amin'ny anaran'i Jesosy ny tenako. Je vous salue chaleureusement au nom de Jésus. Dia miarahaba ny ray aman-dreny pasteur Adolphe mivady manokana ihany koa ny tenako a. Je salue également notre parent spirituel, pasteur Adolphe et son épouse. Dia faly miarahaba ny madame Véronica koa miaraka manao asa fanompona amiko eto androany. Et je salue également Véronica pour le culte aujourd'hui. Dia ny fiadanan'ny tompony a hitombo fatra ao anatsika tsiraray avy manatrika an'ity fotoanandroany ity. La paix du Seigneur est avec nous aujourd'hui. Dia mialohan'ny zavatra rehetra tsara indrindra raha apetrakantsika eo am-pelantanan'ny fanahy masina ny fotoana mba izy ny asa mahery eto. Avant toute chose, nous remettons ce culte entre les mains du Saint-Esprit pour qu'il agisse puissamment parmi nous. Ny tenako dia fitaovana fotsiny hitondra ny afatra fa ny fanahy masina ny antenaiko a hikasika ny fiainantsika rehetrarehetra. Je suis juste un instrument pour apporter le message de Dieu, mais c'est le Saint-Esprit qui va tous nous toucher. Dao ary araka nondrika ny lohantsika sika dia hiaraka hivavaka amin'ny fotsika hoe mitenena amiko fanahy masina. Nous allons prier de tout notre cœur. Saint-Esprit, parle-nous. Misaotra anao zay ry Andriamanitra rainy tsara indrindra izay any an-danitra. Merci, Père Céleste. Misaotra anao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao. Nous te remercions au nom de Jésus-Christ, ton Fils. Misaotra anao koa fanahy masina fa miaraka aminay eto ianao. Merci, Saint-Esprit, parce que tu es avec nous ici. Apetraka fenao am-pelantananao ny teny rehetra. Nous remettons entre tes mains toute parole. Ianao mihitsy fanahy masina ny teny eto. C'est toi, Saint-Esprit, qui parlera ici. Mampiasa anay eto ianao fanahy masina. Tu nous utilises, Saint-Esprit. Mikasika ny foamam-panan'ny olona ianao fanahy masina. Tu touches les cœurs et les pensées de chaque personne, Saint-Esprit. Ataovy tonga rema ho an'ny olona ny teninao. Que ta parole devienne un réma pour chaque personne. Ataovy izay rehetra tianao atao eto fanahy masina. Fais ce que tu veux, Saint-Esprit. Anasitrana tokoa ianao an'ny marary rehetra. Tu vas guérir les malades. Anafaka ny olona rehetra ianao. Tu vas délivrer les captifs. Ampitombo ny finoan'ny olona amin'ny alalan'ny teninao ianao. Tu vas augmenter la foi de chaque personne à travers ta parole. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Dia ndao ary tsika hijery ny tenin'Andriamanitra avy hatrany a raisitsika ny baibolitsika Matthieu 5:9-9. Nous allons voir la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 5 verset 8. Ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy a izany tenin'Andriamanitra izany a. Nous allons lire cette parole de Dieu au nom de Jésus. Sambatra ny madio am-po fa izy no ahitan'Andriamanitra. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Amen. Amen. Tena tian'Andriamanitra tokoa sika ry hava-malala ahitana azy miasa eo amin'ny fiainantsika isan'andro isan'andro. Dieu veut vraiment que nous le voyions agir dans notre vie chaque jour. Tiantsika hitany fiasany sy ny fahagagana mbola ataony. Il veut que nous voyions comment il agit et quels sont ses miracles. Tiantsika ho arovana isan'andro ary hamaly vavaka antsika isan'andro ihany koa izy.
Il veut nous protéger chaque jour et il veut répondre à nos prières chaque jour. tiany koa tsika hita ny fanasitranana taony raha mbola ety ambonin'ny tany. Il veut aussi que nous voyions les guérisons qu'il fait tant que nous sommes sur terre. Kanefa zany rehetrarehetra zany dia tsy afaka ho ataony eo amin'ny fiainantsika raha sanatria maloto fo isika kristianina. Et pourtant, toutes ces choses, il ne peut pas le réaliser dans notre vie si nous, chrétiens, nous avons un cœur impur. Tena betsaka ny olona no manana fanamarina tena noho ny amin'ny olana ao anatiny. Il y a beaucoup de gens qui se justifient à cause de leurs problèmes internes. Nefa izay olana ao anaty izay dia tena mampisy vesatra be eo amin'ny fiainan'ny olona tsirairay avy. Et pourtant, ces problèmes internes causent un lourd fardeau sur chaque personne. Ohatra hoe misy olona mety hoe tena nanao ratsy taminao tokoa izy. Par exemple, quelqu'un t'a vraiment fait du mal. Dia mety misy fanamarina tena eo aminao hoe ka tena mafy ane ny nataony tamiko hoe za tsy anjely aho. Et peut-être que tu te justifies, tu te dis, mais c'est terrible ce qu'il m'a fait, je ne suis pas un ange. Ka lasa mitahiry alahelo sy lolo-po amin'ilay olona ianao. Et tu gardes de la rancune contre cette personne. Lasa ohatrany hoe te hamaly faty zany ianao. Tu as envie de te venger. Tandremo fa tsotra ny an'Andriamanitra. Attention, pour Dieu, c'est clair. Izay madio am-po ny ahita azy. Seuls ceux qui ont le cœur pur le Izay verront. madio am-po ihany no ahita an'Andriamanitra eo amin'ny Seuls fiainana ceux isan'andro. qui ont le cœur pur verront Dieu dans leur vie tous les jours. Ary rehefa madio am-potsika dia araka ny tenin'ny soratra masina teo hoe sambatra. Quand nous avons le cœur pur, la Bible dit que nous sommes heureux. Ho tanteraka amintsika eo isan'andro le fomba fiarabantsika hoe fiadanana. Cela va se réaliser dans notre vie, notre façon de saluer quand nous disons que la paix soit avec toi. Fa ny olona maloto fo tsy mahatsapa sambatra sy miadana zany izy. Mais ceux qui ont le cœur impur, ils ne se sentent pas heureux ni apaisés. Tsy ny olona hitan'ny masonao no tokony adivanao fa ny antsika ny fanahy tsy hita maso foana no tokony adivantsika. Ce ne sont pas les personnes que nous voyons que nous devons combattre, mais ce sont les esprits invisibles que nous combattons. Le fanaratsy nahatonga an'le olona teo amin'ny fiainanao, nahatonga an'le ady, nahatonga an'le olona ratsy fanahy taminao, izy ny tokony adivana ilay fanahy. C'est le mauvais esprit qui a apporté le problème dans ta vie ou qui utilise la personne contre toi, c'est lui qui est ton adversaire. Ka dia tandremo tsara ary ny fonao tsy haloto amina iza na amina iza. Alors garde ton cœur pur, qu'il ne soit pas impur contre qui que ce soit. Mivonona foana mandrakariva ahay amela heloka. Sois toujours prêt à pardonner. Ataoko ohatra amintsika nisy fiainana vehivavy anankiroa. Je vous donne l'exemple de deux femmes. Naniry anana olon-tiana ity vehivavy anankiray ity. Cette femme désirait avoir quelqu'un qu'elle aime Dia tonga ny fotoana nanana ny olon-tiana. et le moment est venu pour elle. Kay nisy namana anankiray tia ny olona io ihany koa. Et pourtant une autre personne aimait la même personne. Dia nanomboka nisy alahelo sy faharatrana tao am-pon'ilay vehivavy anankiray naniry an'le ray efa azon'le ray ihany koa. Et la femme commençait à avoir des blessures dans son cœur à cause de cette autre femme. Dia natsiaro ny jaly ity vehivavy anankiray naratra ity. Et cette femme souffrait beaucoup. Dia zao ny zavatra nolazainy hoe marary be ato anatiko izy ary tena matsapa oro be aho. Et elle disait qu'elle avait vraiment mal au cœur. Lasa mitady ho ratsy saina amin'ity vehivavy namako ity aho izy izy. J'ai des pensées malsaines contre cette femme qui est mon amie. Dia nomena fananarana izy hoe diovo ny fonao fa satana te hikitikitika ny fonao zany. Et on lui a appris, purifie ton cœur, parce que ça veut dire que Satan veut toucher ton cœur. Dia mbola naratra ihany ny fony. Et son cœur était encore blessé. Rehefa maratra ny fo dia misy fotoana maka elaela hitsabona azy. Quand le cœur est blessé, ça prend du temps pour le guérir. Fa nisy fotoana namangy azy ny fanahy masina dia nanaiky any izy hoe andefitra izy. Mais un jour, le Saint-Esprit l'a visité et elle a accepté. Nanaiky izy hoe tsy anjara ny olona io fa anjaran'le anankiray.
Elle a accepté que cette personne n'était pas sa part, mais c'était la part de l'autre. Dia nivavaka ho azy koa moa ilay namana anankiray. Et l'autre a prié pour elle. Hoe mamindrafo aminy ianao tompo hoe ianao mihitsy ny amanga ny fony mba ho sitrana ny fony vehivavy namako. Que pardonne-la, Seigneur, et que ce soit toi vraiment qui la visite pour que son cœur soit purifié. Rehefa namanga an'ity vehivavy anankiray naratra fo ity Andriamanitra dia lasa izy nanantona an'ity vehivavy namany ity. Quand Dieu a visité cette femme qui avait le cœur blessé, elle s'est approchée de son ami. Ary nifona izy hoe mifona aminao aho fa saika ratsy fanahy taminao aho tena naneho teny hafahafa taminao aho. Elle a dit, je te demande pardon parce que j'étais méchante envers toi et j'ai dit des paroles mauvaises contre toi. Dia niteny ilay vehivavy anankiray hoe efa nandalovako izao zavatra nilalovanao zao. Et l'autre femme a dit, j'ai déjà traversé ce que tu es en train de traverser. Raha tsy nandalo tamin'izay faratrany izay koa tsy afaka nanaiky n'izao zavatra situation lalovanao zao. Si je ne suis pas passée par ces blessures, je n'aurais pas accepté cette situation que tu traverses. Dia niteny ilay vehivavy anankiray hoe nisy fotoana koa efa tahaka an'izao a fa nisy olona koa nitiaviko taloha fa tsy anjarako a fa rehefa nahazo ny vadiny izy. Et la femme a dit qu'auparavant, elle avait aussi aimé quelqu'un, mais cette personne n'était pas sa part. Dia nisy fivoahana sortie nataon'izy ireo, sortie andeha hivavaka. Il y avait une sortie qu'ils ont fait, une sortie pour aller prier. Dia io vehivavy anankiray nalain'le lehilahy ray vady io mihitsy a no nataon'Andriamanitra ohatrany hoe ny ray chambre tamin'io vehivavy anankiray a efa avy naratra io ihany koa. Et Dieu a fait que c'était la femme qui était avec l'autre homme qui était dans la même chambre que cette femme qui était blessée. Dia nisaotra ny tompo izy hoe misaotra tompo satria fanamboaranao ahy mihitsy izao zavatra lalovako eo amin'ny fiainako izao mba tsara fo am'ity vehivavy ity. Et elle a remercié le Seigneur, elle a dit merci Seigneur parce que tu as vraiment fait ça pour m'enseigner, pour que j'ai un cœur pur envers cette femme. Ry havana mety betsaka ny olona ny mandalo zavatra tahaka an'izany. Bien-aimé, il y a plusieurs personnes qui peuvent traverser de telles situations. Betsaka ny zavatra tena mitady kitikitika ny fonao. Plusieurs situations peuvent vouloir toucher ton cœur. Fa eno foana ny fananaran'ny fanahy masinanao a fa raha miaino azy ianao dia ho sitrana foana ianao. Mais écoute toujours l'enseignement du Saint-Esprit parce que si tu l'écoutes, tu seras guéri. Ary rehefa mahay manaiky ny fananaran'ny fanahy masintsika dia madio lalandava ny fontsika. Et quand nous acceptons l'enseignement du Saint-Esprit, notre cœur est toujours pur. Dia mahita n'Andriamanitra manasitrana ny fonao isan'andro ianao. Et tu verras Dieu guérir ton cœur chaque jour. Ary mahita ny fiasany isan'andro eo amin'ny fiainanao ihany koa ianao. Et tu verras comment il agit chaque jour dans ta vie. Ka arovo ny fontsika. Aussi protégeons notre cœur Tsy ho voakitikitika Satana. pour que Satan ne le touche pas. Vakitsika ny oabolana toko faefatra andiny fatelo amby roapolo a. Nous allons lire Proverbes chapitre 4 verset 23. Tandremo ny fonao mihoatra noho izay rehetra tokony ho tandremanao. Garde ton cœur plus que toute autre chose, Fa avy ao aminy no hiaviany ny aina. car de lui jaillissent les sources de la vie. Rehefa tsy voalanjalanjanao ny zavatra zakain'ny fonao a, Quand tu ne mesures pas ce que ton cœur peut supporter, dia tena mety hitondra aretina izany. cela peut entraîner des maladies. Ary sanatria mitarika ho any amin'ny fahafatesana. Et cela pourrait aussi entraîner une mort subite. Satria avy ao amin'ny fo ny ivoahan'ny aina. Parce que c'est du cœur que jaillit les sources de la vie. Ka tandremo ny fonao mihoatra noho izay rehetra tokony ho tandremana. Aussi garde ton cœur plus que toute autre chose. Amen na. Amen. Hoy ihany koa ny Jaona voalohany toko faefatra andininy faharoapolo. 1 Jean chapitre 4 verset 20 dit, Amin'ny anaran'i Jesosy, au nom de Jésus, raha misy manao hoe tia an'Andriamanitra nefa mankahala ny rahalahy, si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, dia mpandainga izy fa izay tsy tia ny rahalahiny izay hitany ataony ahoana no fitian'Andriamanitra izay tsy hitany. c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Mila tianao ry havana ny olona rehetra hitan'ny masonao. Bien-aimé, tu dois aimer toutes les personnes que tu vois de tes yeux. Zay vao resy lahatra Andriamanitra fa tena tianao koa izy na tsy hitan'ny masonao azy. C'est là seulement que Dieu sera convaincu que tu l'aimes aussi, même si tu ne le vois pas.
fa raha olona hitanao ary tsy tianao ataon'Andriamanitra ao anaty koa no ino anao hoe za ty ho tianyty olona ity. Parce que même si une personne que tu vois, tu ne l'aimes pas, comment est-ce que Dieu va te croire quand tu dis que tu l'aimes alors que tu ne le vois pas? Na tena mafy aza ny zavatra nataon'olona taminao tandrovy adio amin'ny olona rehetra foana ny fonao. Même si quelqu'un t'a fait beaucoup de mal, garde toujours ton cœur pur. Alaitsika ohatra ny amin'ny Davida. Nous allons prendre l'exemple de David. Saoly tena nanenjika hamono hitady ny ain'ny Davida foana. Saül a toujours poursuivi David et il voulait toujours le tuer Satria lasa nisy fialonana tao anatin'ny Saoly. parce qu'il avait de la jalousie en lui. Satria Davida zandrizandry kely nefa napiasa be azy Andriamanitra. Parce que David est plus jeune que lui alors que Dieu l'a beaucoup utilisé. Dia nieritreritra foana Saoly hoe tsy maintsy matiko Davida iny. Et Saül se disait toujours qu'il allait tuer David. Nisy fotoana nefa ny raha nakanakaina tao anatina zohy anankiray Saoly. Un jour pourtant, Saül s'est reposé dans une grotte. Nanome saina azy ny mpanompony Davida hoe io izy fa io miavela matoritory io fa tanteraka aminao ny tenin'i Jehovah fa anio no anoloran'Andriamanitra ny fahavalonao eo an-tananao. Le serviteur de David lui a donné conseil et lui a dit, voilà, tu peux le tuer maintenant parce que Dieu te le présente devant toi. Fa tsy nanaiky an'izany saina nomen'ny mpanompony zany Davida. Mais David n'a pas accepté ces conseils qui venaient de son serviteur. Nijaikojaiko moramora Davida tao anatin'ny zohy anantona ny Saoly. Il s'est approché doucement dans la grotte pour s'approcher de Saül. Fa tsy hamalifaty azy mihitsy ny tanjony. Mais ce n'était pas pour se venger. Nitapahany kely ny sombon-dambany Saoly. Il a coupé un peu le vêtement de Saül Dia lasa izy niala teo anatrehan'ny Saoly. et il est parti de Saül. Fa rehefa taitra tamin'ny torimaso ny Saoly, Mais quand Saül s'est réveillé de son sommeil, dia niteneniny Davida izy hoe sanatria amiko ny anendry anao satria olona voahositry Jehovah ianao, azoko natao tsara ny namono anao nefa androany. et David lui a dit que je ne peux pas te tuer même si je pouvais le faire parce que tu es un oint de Dieu. Resy lahatra Saoly hoe tena olo marina ianao na nisy soa hafa zany namaly ratsy anao. Saül était vraiment convaincu que David était quelqu'un qui était vraiment juste. Androany dia mitady olona tahaka ny Davida Andriamanitra eto amin'ny Refi-androdra kely. Aujourd'hui, Dieu cherche quelqu'un qui ressemble à David ici à Refi-androdra-kely. Mitady olona madio fotsy manana olana amin'iza na amin'iza Andriamanitra. Dieu cherche quelqu'un qui a le cœur pur et qui n'a aucun ressentiment contre qui que ce soit. Dia faharoa ihany koa ny amin'ny Davida ihany. Deuxièmement, concernant David, Anisan'ny nanambanimbany azy ihany koa ny rahalahiny. ses frères aussi l'ont rabaissé. Fa tsy mba tezitra mihitsy izy tamin'izany. Mais il n'était jamais en colère. Tsy nalahelo mihitsy ny fony tao anatin'izany. Il n'a jamais gardé rancune dans son cœur malgré cela. Rehefa mba niteniteniny any resadresaka ny olona mikasika ny amin'ny Goliata hoe inona hono ny atao ho azo mbo ahafaty an'io Filistina tsy mifory io dia inona no valim-pity ho azony. Quand les gens parlaient de Goliath et quand ils se disaient quelle sera la récompense de celui qui vaincra le Philistin, Mbo nanontany tamin'ny olona ihany koa Davida ka henony rahalany. David aussi a demandé aux gens et ses frères ont entendu. Niteny azy ny rahalany hoe amin'izany namelanao an'ireny ondrindrainao reny. Ses frères ont dit qui a gardé les brebis de ton père? Tahaka ny tehiteny hoe tsy saza ho anao aty fa ndana miandrodry fa izany foana ny efa asanao fa ndana mandeha. C'est comme pour lui dire va garder les troupeaux, va-t'en, ne reste pas ici. Fa ozy izy Davida hoe mba maninona moa fa mba miteny aho. Et David a dit je demande juste. Tsy narary fo mihitsy izy na inona mety endrika fanaratsiana fanambanina natao taminy. Il n'a pas gardé rancune malgré tout ce que ses frères ont fait pour le rabaisser. Izay no natonga ny Davida azon'Andriamanitra nampiasainy Davida satria olona madio fo. C'est pour ça que David pouvait être utilisé par Dieu parce qu'il avait le cœur pur. Izy no nataon'Andriamanitra nandresy an'i Goliata. C'est lui que Dieu a fait vainqueur contre Goliath. Ka natonga n'Andriamanitra ny teny mihitsy ohatra ny any amin'ny asan'ny apôstôly toko 7:20 Par exemple, dans Actes chapitre 13, verset 22,
Ary rehefa nanaisitra ny Saoly izy dia nanandratra ny Davida ho mpanjakany sady nanambara azy hoe izao nahita ny Davida zanak' Jese lehilahy araka ny foko izay anao ny sitrapoko rehetra. Puis il l'a rejeté et leur a donné pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, un homme selon mon cœur qui accomplira toutes mes volontés. Hitantsika amin'izany fa Andriamanitra tena mijery ny ao am-pontsika fa tsy mijery ny ety ivelany. On voit ici que Dieu regarde vraiment ce qu'il y a dans notre cœur et non pas l'extérieur. Andriamanitra ihany no mahita ny zavatra miafina ao am-pontsika tsiraray avy. Il n'y a que Dieu pour voir ce qui est caché dans notre cœur. Resy lahatra Andriamanitra fa araka ny fon'Andriamanitra koa ny fon'i David. Dieu était convaincu que le cœur de David était un cœur selon Dieu. Engane isy olona maro be koa eto androany ho tahaka ny fon'Andriamanitra ihany koa ny fahadiovan'ny fonao. Qu'il y ait ici beaucoup de personnes dont le cœur est pur comme le cœur de David. Za miteny aminao fa raha misy marary tonga eto afaka ho sitrana ny marary rehetra eo amin'ny tenanao indrindra any amin'ny fonao any. Je te dis que si quelqu'un est malade ici, cette maladie peut être guérie, surtout les maladies dans le cœur. Raha tianao Andriamanitra piasanao tahaka an'izay nampiasany an'i Davida dia aoka adio isan'andro ny fonao. Si tu veux que Dieu t'utilise comme il a utilisé David, que ton cœur soit toujours pur. Ary ho moramora amin'Andriamanitra ny hiasa hamaly vavaka anao raha ohatra ianao ka vonona ny tena adio fo eo masony. Ça sera plus facile pour Dieu d'agir et de répondre à tes prières si ton cœur est pur. Hijery tenin'Andriamanitra anankiray ihany koa tsika izay voasoratra amin'ny filazantsary nosoratan'ny Mateo 7:20 andininy 4:30 ka hatramin'ny 5:30. Nous allons aussi voir la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 12, versets 34 à 35. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy ary. Nous allons lire au nom de Jésus. Ry taranaky ny menarana ataonareo izay ratsy fanahy ahoana no fahay miteny zavatra tsara fa avy amin'ny habean'ny ao am-po no itenenany vava. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, mauvais comme vous l'êtes? En effet, la bouche exprime ce dont le cœur est plein. Tsarovy fa zay mameno ny fonao ihany no avoaka ny vavanao. Souviens-toi que ce qui remplit ton cœur, c'est ce qui sort de ta bouche. Satria ozy ny soratra masina hoe tsy izay miditra amin'ny vava ny mahaloton'ny olona fa izay mivoaka avy amin'ny vava. Parce que la parole de Dieu dit que ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche. Raha olona tsara fo ianao dia mamoaka teny mahafinaritra foana ny vavanao. Si tu as bon cœur, ta bouche exprimera toujours de bonnes choses. Raha tsara fo ihany koa ianao dia mampahery be mihitsy no miresaka aminao. Si tu as un bon cœur, ça sera très encourageant de parler avec toi. Ataoko ohatra zany zao hoe mpinamana izay sy Madame Véronica. Par exemple, je donne comme exemple que nous sommes amis. Dia mahita ny Madame Véronica dia miteny hoe Madame Véronica hafahafa izao paozinao zao Et je la vois et je dis, c'est bizarre, comment tu es habillée? Rehefa misy olana ny fon'ny olona tsy afaka mamoaka teny mahafinaritra amin'ny olona io izy na mahafatifaty kely sy mahafinaritra kely ary Madame Véronica. Il arrive que tu n'arrives pas à dire de bonnes choses, même si la personne est très bien devant toi. Satria misy olana ao am-pony. Parce qu'il y a un problème dans ton cœur. Misy fialonana ao am-pony. Il y a de la jalousie dans ton cœur. Tahaka ny fon'ny Saoly tamin'i David. Comme le cœur de Saül contre David. Na zavatra tsara be, olona tsara be tahaka an'izao ary dia lazaina fa hoe ratsy. Même s'il y a quelqu'un qui est vraiment très bien, tu diras qu'elle est mauvaise. Tena maro ny olona ry havana miaina zavatra tahaka an'izany, eny fa na dia kristianina azy izy. Il y a beaucoup de gens qui vivent de telles choses, même s'ils sont chrétiens. Aoka ny fonao tena ho tsara eo anatrehan'Andriamanitra isan'andro. Que ton cœur soit pur devant Dieu chaque jour. Fa raha ratsy fo sy maloto fo ny olona anankiray Parce que si le cœur est mauvais ou impur, dia teny miavina sy teny mahery ary teny masika foana ny alokin'ny vavany. ce sera toujours des paroles arrogantes et méchantes qui sortiront de sa bouche. Raha manana vady ianao Si tu as un époux, dia raha tsara fo amin'ny vadinao ianao dia ho zavatra tsara foana no teneninao amin'io vadinao io. si tu as un bon cœur envers ton époux, tu diras toujours de bonnes choses. Raha manana namana ihany koa ianao na ny olona mifanerasera aminao an-trano isan'andro aza Si tu as aussi des amis ou des personnes que tu fréquentes chaque jour à la maison,
raha tsara fo ianao dia manao teny mahafinaritra amin'ireo olona ireo foana. Si tu as bon cœur, tu diras toujours de bonnes choses à ces personnes. Tahaka ny Josefa, Comme Joseph, izy dia nanao teny mahafinaritra tamin'ny rahalahiny na dia mafy aza ny zavatra nataon'ireo rahalahin'ireo taminy. il a toujours dit de bonnes choses à ses frères malgré tout le mal qu'ils lui ont fait. Ny olona madio fotsy maintsy tafita foana amin'ny fiainany. Ceux qui ont le cœur pur réussiront toujours dans la vie. Ny olona madio fotsy ho resy mandrakizay izany. Ceux qui ont le cœur pur ne seront jamais vaincus. Satria Andriamanitra mihitsy ny mandinika ny fon'ny olona tsirairay avy. Parce que c'est Dieu qui observe le cœur de chacun. Amen na? Amen. Ohatra zao ny amin'ny Kaina sy Abela ihany koa. Par exemple, le cas de Caïn et Abel. Haintsika tsara angamba ireo mpirahalahy ireo. Nous connaissons bien ces deux frères. Ny alina ny rahalahy ny Kaina satria tsy neken'Andriamanitra, tsy nankasitrahan'Andriamanitra ny fanatitra nataony. Caïn était jaloux de son frère parce que Dieu n'a pas agréé son offrande. Na io fanatitra sy ampafolon-karena ataontsika io arane zany dia jeren'Andriamanitra ny fotsika manome e. C'est-à-dire que même l'offrande et les dîmes que nous donnons tout le temps, Dieu regarde notre cœur. Raha nananatra ny Kain'Andriamanitra dia tsy niaino ny fananaran'Andriamanitra izy. Quand Dieu a enseigné Caïn, il n'a pas écouté Dieu. Izy ny nanao ny tsy nety dia izy indray ny tezitra. C'est lui qui a fait ce qu'il ne pouvait pas et c'est lui qui était en colère. Aleony foana ny aino ny bitsiky Satana. Il a préféré écouter les murmures de Satan. Ny hafarany dia lasa tsy maintsy nandatsaka ny aino ny rahalahiny izy. Au final, il a dû verser le sang de son frère. Ny fo ratsy ry ava-malala dia tena hiteraka zavatra ratsy be ao amin'ny fiainan'ny olona rehefa tsy mahay miaino ny fananaran'ny fanahy masina ny olona. Le cœur impur peut créer de très mauvaises choses dans la vie d'une personne quand on n'écoute pas le Saint-Esprit. Izay no mahatonga ny von'olona maro isan-karazany henontsika isan'andro io. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de meurtres que nous entendons tous les jours. Na vinandro sy rafozana ary dia mifampialina. Même les gendres et les beaux-parents, ils sont jaloux envers eux les uns contre les autres. Ka reo ary zao hitantsika hoe mpirahalahy ray kibo nefa dia mifampialina. Et là, nous voyons que ce sont des frères et pourtant ils sont jaloux. Satria nanana fo ratsy ka nefara tamin'ny tantara ratsy ny tantaran'ny Kaina. Parce que Caïn avait un cœur impur et son histoire s'est mal terminée. Mila mitandrina isika fa ny devoly dia te hikitikitika ny fotsika zanak'Andriamanitra isan'andro. Nous devons faire attention parce que le diable veut toucher notre cœur tous les jours. Tsy voasakan'ny Satana ny olona tsy handehaka aty am-piangonana. Satan ne peut pas empêcher les gens d'aller à l'église. Fa ny hita ny anakanana ny fahasoavana sy ny fitahian'Andriamanitra amin'ireo olona ireo indray dia ny fony. Mais pour empêcher les bénédictions de Dieu pour ces personnes, il touche leur cœur. Ary mety mahatonga kristianina anankiray misy aretina ohatrany tsy mbo mety sitran'izany mihitsy eo amin'ny tenany. Et ça peut entraîner une maladie incurable dans le corps d'un chrétien. Tena nahitako olona hoe narary lava izy satria ny fony maloto ny fony tsy mahay mamela heloka. J'ai déjà vu quelqu'un qui était tout le temps malade parce que son cœur était impur, son cœur ne pardonnait pas. Fa raha vonona ianao hanadio ny fonao isan'andro san'andro raha misy marary eto tonga eto ho sitrana ianao androany. Mais si tu es prêt à purifier ton cœur chaque jour, et si tu es malade, tu seras guéri aujourd'hui. Ary raha tena misy mihitsy ary hoe arabaky teny marary ny fonao satria mety nandalo ratra be dia be ianao. Et si littéralement tu as vraiment mal au cœur parce que tu as eu beaucoup de blessures, tsy manameloka anao androany Andriamanitra fa raha mangataka ny famindram-pona ianao dia ho sitrana tanteraka ny fonao marary. Dieu ne te condamne pas aujourd'hui, mais si tu demandes sa miséricorde, il va te guérir. Aza vela azo toerana eo amin'ny fiainantsika ny devoly. Ne laissons pas de la place au diable dans notre vie. Satria izay indrindra ny lazain'ny tenin'Andriamanitra. Parce que c'est ce que la parole de Dieu dit. Izay voasoratra amin'ny Efesianina toko faefatra andiny fahenina amby roapolo ka hatramin'ny faharoa amby telopolo. C'est ce qui est écrit dans Éphésiens chapitre 4 versets 26 à 32. Tezera fa aza manota ary aoka tsy ho tratry ny masoandro miletika ny fahatezeranareo. Aza manome fitoerana ho an'ny devoly. Aoka izay nangalatra tsy hangalatra intsony. Fa aleo ikely aina ka hiasa izay tsara amin'ny tanany mba hisomeny izay tsy manana. Aoka tsy aloky ny vavanareo izay teny maloto
fa izay tsara ho fampandrosoana araka izay tokony hanaovana mba ahazony miaino fahasoavana ary aza mampalahelo ny fanahy masin'Andriamanitra izay nanisiana tombo-kase anareo ho amin'ny andro fanavotana. Esory aminareo ny folentika rehetra sy ny fahavinirana sy ny fahatezerana sy ny fitabatabana sy ny fitenenan-dratsy ary ny lolo-po rehetra ary aoka samy alemy fanahy amin'ny namany avy ianareo ka ifampianatra sy ifamela heloka tahaka ny namelan'Andriamanitra ny helokareo ao amin'ny Kristy. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne laissez aucune place au diable. Que celui qui volait cesse de voler, qu'il se donne plutôt la peine de travailler honnêtement de ses mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été marqués d'une empreinte pour le jour de la libération. Que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. Mino fa nisy teny maromaro voarahintsika tao anatin'izay teny soratra masina izay. Je crois que nous avons reçu plusieurs paroles dans cette parole de Dieu. Mila malemy fanahy amin'ny olona rehetra ianao. Tu dois être bon et plein de compassion envers toutes les personnes. Na aiza toerana misy ianao, Où que tu sois, na any anaty bus ary ianao, même si tu es dans le bus, indraindray ny devoly dia te hikitikitika ny fonao. parfois le diable veut toucher ton cœur. Adin'ny receveur ohatra ny namefamerim-bola anao, Par exemple, le receveur a oublié de te rendre la monnaie efa mitady hiady ianao. et tu as envie de te disputer. Tandremo fa zahan'Andriamanitra toetra io fontsika io. Attention, mais Dieu regarde notre cœur. Matoa miverimberina aminao ny teny mandratra S'il y a des paroles qui reviennent souvent vers toi, dia fanamboarana ny fonao mihitsy izany. c'est pour guérir ton cœur. Ahatonga anao hay anaiky sy handefitra foana. C'est pour que tu puisses toujours accepter et Ma- être bon, Mandrapahatonga anao tsy tezitra ntsony. jusqu'à ce que tu ne sois plus en colère. Za raha misy zavatra ohatran'ny mampalahelo ataon'ny olona, Moi, quand quelqu'un me fait quelque chose qui m'attriste, dia lasa efa mampime anahy sisa le izy. maintenant ça me fait juste rire. Satria raha vao tsy mampime anao le izy, Parce que si ça ne fait pas rire, dia hiverina aminao indray iny amin'ny herinandro ambony. ça va encore revenir vers toi la semaine prochaine, Mandrapahatonga anao afam-panadinana. jusqu'à ce que tu réussisses ton examen, Ka ny tena tian'Andriamanitra, ce que Dieu veut, ninninona zavatra mitady handratra ny fonao, quelles que soient les choses qui veulent blesser ton cœur. dia tiany foana ianao hamela foana. Il veut que tu pardonnes toujours, que tu pardonnes toujours. Tiany foana ianao adio fo foana. Il veut que ton cœur soit toujours pur, que ton cœur soit toujours pur. Satria Jesosy tena te hampianta antsika zany anana izy e. Parce que Jésus, il veut vraiment nous bénir. Tena te hitahantsika foana izy, te hanasitrana antsika foana izy. Il veut toujours nous bénir, il veut toujours nous guérir. Kanefa tena tsy azon'Andriamanitra atao mihitsy ny asa amin'ny olona anankiray raha maloto ny fony. Et pourtant, Dieu ne pourra vraiment pas agir sur une personne si son cœur est mauvais. Ka izay zavatra ampianariny anao eo anoloanao dia ekeo. Et ce qu'il t'enseigne, accepte-le. Aza manao tahaka ny Kaina hoe nanarina ihany fa tsy netiny nanaiky. Ne fais pas comme Caïn, Dieu l'a enseigné, mais il n'a jamais accepté. Tena betsaka nepi no anarina amin'ny zavatra tsy mety ataony fa mbola averiny ihany iny avy eo e. Il y a beaucoup de croyants qui sont enseignés sur le mal qu'ils font, mais ils continuent toujours à mal agir. Ka amin'ny farany dia lasa misy tantara ratsy be eo amin'ny fiainany ary rehefa tsy mahay manaiky an'Andriamanitra izy. Et à la fin, leur histoire se termine toujours très mal quand ils n'acceptent pas Dieu dans leur vie. Moramora ny ialan'ny Satana eo amin'ny fiainanao androany, ninninona endrika fampahoriana ataony aminao.
C'est facile pour Satan de quitter ta vie aujourd'hui, quelles que soient les souffrances qu'il te fait. Rehefa tena vonina adio fo ianao. Si tu es prêt à avoir un cœur pur, Ary rehefa hitany ianao hoe mamela ny heloky ny olona foana na inona dia tsy afaka hiteste anao foana intsony izy. et quand il voit que tu es toujours prêt à pardonner, il ne pourra plus te tester. Inona ary ny fomba ataontsika mba hananantsika fo madio isan'andro san'andro ka mba hahita an'Andriamanitra e? Alors qu'est-ce que nous devons faire pour avoir le cœur pur chaque jour et voir Dieu? Ndao jerentsika izay ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny ohabolana toko 10:12. Allons voir la parole de Dieu dans Proverbes chapitre 10, verset 12. Ny fankalana dia manetsika ady fa ny fitiavana manarona ny ota rehetra. La haine fait surgir des conflits alors que l'amour couvre toutes les fautes. Raha vao misy fankalana ao anatintsika dia hetsika ny ady. S'il y a de la haine en nous, il y aura des conflits. Lasa tsy afaka ny andefitra amin'ny namanao ianao. Tu ne pourras pas pardonner à ton prochain. Raha vao feno fankalana ny fonao. Si ton cœur est rempli de haine, Raha vao manome fitoerana ho an'ny Satana ianao. si tu donnes de la place à Satan, Nefa ny tenin'Andriamanitra teo manao hoe aza manome fitoerana ho an'ny Satana. alors que la parole de Dieu a dit tout à l'heure, ne laissez aucune place au diable. Ka mba hatogan'izay tsy velatra aniry ao anatinao. Et pour que cela ne soit pas en toi, Dia soloy fitiavana ny zavatra rehetra. remplace toute chose par l'amour. Raha manao ratsy anao ny olona Si quelqu'un te fait du mal, dia tokony valianao soa zany iny olona iny. rends-le par le bien. Vonina amin'izany ve tsika rehetra aloha e? Est-ce que nous sommes prêts pour ça? Valiana inona hoe ny olona? On rend par quoi? Valiana soa ny olona izay manao ratsy. On rend le mal par le bien. Mety ohatrany tsy moramora tokoa zany amin'ny maha-olombelona anao. Peut-être que ce n'est pas facile en tant qu'être humain, Fa raha ny fanahin'Andriamanitra no mitoetra ao anatinao dia vitanao tsara zany. mais si c'est l'Esprit de Dieu qui demeure en toi, tu y arriveras. Tsika kristianina ane tokony olona hafa kely mihitsiny e. Nous, les chrétiens, nous devons être des personnes spéciales. Amen na? Amen. Na ny zavatra rehetrarehetra mety hoe anetana ny pasteur ray aman-drenitsika atsika dia tokony ataontsika amin'ny fitiavana zany. Même toutes les choses que notre pasteur nous incite à faire, nous devons le faire par amour. Fa raha vao misy olana ny fotsika Mais s'il y a un problème dans notre cœur, dia lasa avadiky Satana ho zavatra ratsy daholo na ny fanetana natao amintsika eto ary. Satan va le transformer en mauvaise chose, même les incitations qu'on nous fait ici. Fa zay rehetra ataonao dia ataovy amin'ny fitiavana, zay ny atonga anao ahita fahadiovam-po isan'andro. Mais tout ce que tu fais, fais-le par amour. C'est ainsi que ton cœur pourra toujours être pur. Amen na? Amen. Ary manaraka izany ihany koa, À part ça, aza managadra olona ao am-ponao intsony fa tsisy toerana natokana ho fonja ao anatin'ny fonao. n'emprisonne plus quelqu'un dans ton cœur parce qu'il n'y a pas de place réservée pour une prison dans ton cœur. Sa ve misy fonja ao anatin'ny fontsika eo, misy plasy kely an'izany ve ao? Ou bien est-ce qu'il y a une prison dans notre cœur? Il y a une petite place pour ça? Sao dia misy kely ihany. Est-ce qu'il y en a quand même un peu? Tsy zaka ny fontsika izany. Notre cœur ne peut pas le supporter. Tandremo le fontsika, mihoatra noho izay tokony ho tandremana. Car dans notre cœur, plus que toute autre chose, Avotsory daholo izay olona mety hanananao alahelo. relâche toutes les personnes envers qui tu as des rancunes. Na iza io olona io na iza. Qui que ce soit. Aza mba anisan'ny olona manamartena zany mihitsy ianao. Ne sois pas comme les personnes qui se justifient. Fa tsotra na in'Andriamanitra ary tsisy marimaritra iraisana. Mais pour Dieu, c'est vraiment clair. Sambatra ny madio am-po fa izy no ahita an'Andriamanitra. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Sambatra sy miadana be ianao rehefa madio ny fonao. Tu seras heureux et tu auras une grande paix intérieure quand ton cœur est pur. Matsapa maivamaivana sy feno fitsarana zany ianao rehefa madio fonao io. Tu te sentiras léger et rempli de paix quand ton cœur est pur. Sa ve nareo tsy mahatsiaro mijaly be raha vao misy ohatrany misy olona anananao alahelo?
Ou bien est-ce que vous ne sentez pas que vous souffrez quand vous gardez rancune contre quelqu'un? mety efa samy nandalo amin'izany daholo ny akamaroantsika rehetrarehetra ireo. Peut-être que plusieurs personnes ont déjà traversé cette situation. Fa ianao tsisy fiadanana izany raha vao manana olana manolona ny fonao. Mais tu n'as pas de paix quand tu entretiens des ressentiments contre quelqu'un. Tahaka ny ohatra ny amin'ilay vehivavy izay niteneniko aminareo tany am-boalohany. Comme l'exemple de cette femme dont je vous ai parlé au début. Niteny izy hoe marary be ato anatiko matsapa ory be aho nefa izy mivavaka. Elle a dit qu'elle était vraiment blessée et qu'elle était vraiment malade alors qu'elle priait. Na dia mandoalika mivavaka ary aho izy izy dia ohatrany tsy mahatsapa fifandraisana amin'Andriamanitra mihitsiny. Même quand je m'agenouille pour prier, dit-elle, je ne ressens aucune communion avec Dieu. Lasa misy olana zany ny fifandraisanao sy Andriamanitra raha vao ato no maloto. Donc il y aura un problème dans ta communion avec Dieu quand ton cœur est impur. Dia mazava ho azy lasa tsy mahita valim-bavaka isika. Et bien évidemment, nous n'allons pas voir les réponses à nos prières. Na dia te hiasa ary Andriamanitra misy sakana eo. Même si Dieu veut agir, il y a un obstacle. Fa raha tianao ho afaka ilay zavatra mampisaraka ao ka tena adio foana ny fonao ary avotsitra ao ny olona rehetra mety hanananao olana na alahelo. Mais si tu veux que le mur qui te sépare de Dieu soit enlevé, il faut que ton cœur soit toujours pur et que tu relâches cette personne contre qui tu as de la rancune. Solo fitiavana ny zavatra rehetra. Remplace toute chose par l'amour. Aza ratsiratsy saina manolona izany mihitsy ianao. N'aie pas des pensées malsaines envers les autres. Aza asiana fanendrikendrehana olona koa ao anatin'ny sainao sy ny fonao. Ne mets pas des calomnies dans ton cœur et dans tes pensées. Fa manakana zavatra be dia be eo amin'ny fiainantsika zanak'Andriamanitra izany. Parce que cela représente beaucoup d'obstacles dans notre vie en tant qu'enfant de Dieu. Fa ahita ny voninany ianao rehefa madio foana ny fonao isan'andro. Mais tu verras sa gloire quand ton cœur est tous les jours pur. Ho feno fijorona vavolombelona ny fiainanao. Ta vie sera remplie de témoignages. Manao vao madio fo dia ho tanteraka aminao ny hoe ahita an'Andriamanitra ianao. Que ton cœur soit pur et cela va se réaliser, tu verras Dieu. Ny atao hoe mahita an'Andriamanitra dia ny fahatsapanao ny tanany miasa aminao isan'andro. Le fait de voir Dieu, c'est de voir sa main agir tous les jours. Raha vao misy vavaka angatahanao malaky be ilay valiny. Quand tu demandes une prière, tu auras la réponse. Za manokana Moi, personnellement, matsapa hoe tena mampianta Jesosy. je sens vraiment que Jésus veille sur moi. Matsapa hoe tena mamaly vavaka isan'andro Jesosy. Je sens vraiment que Jésus répond à mes prières chaque jour, chaque jour. Satria ny foko tsisy olana na amin'iza na amin'iza. Parce que mon cœur est pur et je n'ai aucun ressentiment envers qui que ce soit. Amen na. Amen. Raha tiantsika ny ahita an' Jesosy tena hoe mampifaly antsika isan'andro. Si tu veux voir Jésus qui te donne la joie tous les jours, Diovy isan'andro ny fonao. purifie ton cœur chaque jour. Za tsy miteny hoe tsy manan'olana. Je ne dis pas que je n'ai pas de problème. Tena misy ny olana ry havana eo amin'ny fanompona. Il y a vraiment beaucoup de problèmes dans le service. Fa matsapa hoe tena ao ambany elatr'Andriamanitra. Mais je sens vraiment que je suis sous les ailes de Dieu. Ary tsy afaka ho resin'ny olana izany mihitsy tsika. Et les problèmes ne peuvent jamais nous vaincre. Tsy matahotra ny ho rava sopotika izany mihitsy tsika. Nous ne serons jamais détruits Raha manao ny marina eo anatrehan'ny Tompo isan'andro. si nous faisons le bien devant Dieu tous les jours. Ho tsara ny fiafaranao. Notre histoire va bien se terminer. Ho tahaka ny fiafaran'i Josefa ny fiafaranao. Ça sera comme l'histoire de Joseph. Raha madio fo eo anatrehan'ny Tompo isan'andro ianao. Si ton cœur est pur devant Dieu, Andriamanitra sy ny tanany mihitsy ny anandratra anao, ampiakatra anao. c'est Hatramin'ny vraiment farany. Dieu qui va t'élever jusqu'au bout. Amen. Amen. Manomboka androany alaviro ny fankalana. À partir d'aujourd'hui, éloigne de toi la haine Mba tsy hamotika, tsy hanimba anao zany. pour que cela ne te détruise pas. Mivavaha mihitsy ianao amin'ny fonao io. Prie vraiment de tout ton cœur. Mba tena ny fitiavana ny tena ameno ny fonao. Que ce soit l'amour qui remplisse ton cœur. Arak'ilay tenin'Andriamanitra efa nivakintsika tary aloha Comme la parole de Dieu que nous avons déjà lue au début, fa zay mameno ny fonao ihany no avoaky ny vavanao.
que c'est ce qui remplit ton cœur qui sortira de ta bouche. raha tianao ianao tena olon'ny fitiavana tahaka an'Andriamanitra, Si tu veux être quelqu'un rempli d'amour comme Dieu, tena ivavao io fonao io feno fitiavana isan'andro. prie vraiment pour ton cœur pour qu'il soit rempli d'amour chaque jour Ary ny fonao tena vonina anaiky ny tenin'Andriamanitra isan'andro. et que ton cœur soit prêt à accepter la parole de Dieu tous les jours. Ay anaiky le fitarian'ny fanahy masina ao anatinao isan'andro. Que tu acceptes la conduite du Saint-Esprit chaque jour Izy mantsy no mitarika antsika amin'le marina rehetra. parce que c'est lui qui nous conduit dans toute la vérité Mba tsy hanao zavatra tsy marina io fotsika io. pour que notre cœur ne fasse pas quelque chose qui n'est pas juste. Fa raha manohatra anazy tsika, Mais si nous nous opposons à lui, dia hozy ny baiboly hoe aza manao izay mampalahelo ny fanahy masin'Andriamanitra ao anatinareo. la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit qui demeure en vous. Raha malahelo ny fanahy masina dia ianao koa mazava ho azy lasa malahelo be ianao. Si le Saint-Esprit est triste, et effectivement tu seras aussi triste. Misy tsy fiadanana be ao anatinao rehefa malahelo le fanahy masina. Il n'y aura pas de paix en toi quand le Saint-Esprit est triste. Fa rehefa madio dia tena milamina mihitsy ny fifandraisanao sy Andriamanitra. Mais quand ton cœur est pur, ta communion avec Dieu est claire. Ary tena ho tanteraka aminao ny tenin'Andriamanitra androany hoe sambatra ny madio am-po fa izy no ahitan'Andriamanitra. Et cette parole de Dieu va se réaliser pour toi. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ary ny tanjontsika rehetra dia ho any an-danitra sa tsy izay moa. Et notre but, c'est d'aller au ciel, n'est-ce pas? Dia ho tanteraka arabaky teny koa io teny io hoe tena ahitan'Andriamanitra io masonao io satria izay madio ny afaka hiaona aminazy mivantana amin'izay fotoana izay. Et cette parole va vraiment se réaliser littéralement que nous allons voir Dieu face à face. Tsy afaka hiditra mihitsy ny olona malotoloto fo zany. Ceux qui ont le cœur impur ne pourront pas y entrer. Tsy afaka hiaraka hiditra amin'ny olona any ny fialonana. La jalousie ne peut pas entrer là-bas. Tsy afaka hiaraka hiditra amin'ny olona any ny fankalana. La haine ne peut pas entrer là-bas. Fa izay madio am-po no ahitan'Andriamanitra. Mais ceux qui ont le cœur pur verront Dieu. Tsofoko rano amin'ny anaran'i Jesosy ianao a. Je te bénis au nom de Jésus Ahitan'Andriamanitra hiasa eo amin'ny fiainanao ianao androany. pour que tu vois Dieu agir dans ta vie aujourd'hui. Ho sitrana ny marary izay tonga eto androany. Les malades seront guéris aujourd'hui. Ho azonao amin'izay le valimbavaka ny andrasanao efa ela iny Tu androany. auras finalement la réponse à tes prières aujourd'hui. Ahitan'ny tanan'Andriamanitra hiasa eo aminao sy ny tokantranonao amin'izay ianao manomboka androany. Tu vas voir la main de Dieu agir dans ta vie et dans la vie de ton foyer à partir d'aujourd'hui. Amen na. Amen. Dia ny tompo ana hitantsika rehetra. Que le Seigneur nous bénisse tous. Ndao hivavaka tsika amin'izao fotoana izao hangataka ny famindram-pon'Andriamanitra ary raha misy a olona nananao alahelo androany. Nous allons prier maintenant pour demander la miséricorde de Dieu. Et Dia si tu andao- as de la rancune contre quelqu'un aujourd'hui, Dia andao tena hivavaka ho an'ny olona io ianao. prie pour cette personne Mba ho resy lahatra Andriamanitra hoe tena namela azy marina ianao. pour que Dieu soit convaincu que tu l'as vraiment pardonné. Tena ho tsofinao rano be le olona. Tu vas bénir cette personne Dia ho hitanao fa sitrana be ny fonao ary ho maivana. et tu verras que ton cœur va être guéri et léger. Fa raha vao tsy manaiky an'izay ianao a Mais si tu n'acceptes pas ça, dia mbola hibitsibitsika moramora eny an-dalana eny ihany satana hoe izao indray atao anazy. Satan va encore te murmurer, voilà encore ce que tu vas lui faire. Fa raha tiantsika nahita ny tompo miasa a, Mais si nous voulons voir le Seigneur agir, andao tena hamela ny fotsika. pardonnons, Andao hivavaka tsika hanolotra ny tompo any fotsika. prions pour donner notre cœur à Dieu. Angatahantsika ny rany Jesosy hanadio. Nous allons demander le sang de Jésus pour nous purifier, Andao ary apetrakantsika eo amin'ny fotsika ny tanantsika tsiraray avy. mettant la main sur notre cœur. Andao hiaraka hivavaka. Prions ensemble. Jesosy ô, Jésus, mankasitraka anao zay ny amin'ity andro androany ity indray. nous te remercions pour le jour d'aujourd'hui. Afaka nandre ny teninao. Nous avons pu entendre ta parole. Jesosy ô mamindrafo amiko. Seigneur, pardonne-moi. Mamindrafo amin'ny zavatra rehetra tsy araka ny sitraponao. Pardonne-moi pour tout le mal que j'ai fait contraire à ta volonté. Mamela ny olona rehetra manodidina ahy, tompo na iza na iza. Je pardonne toutes les personnes autour de moi, Seigneur, qui que ce soit. Diovy amin'ny ranao Jesosy ny foko. Lave mon cœur par ton sang, Jésus. Atolotra anao zato isanjato ny foko. Je te donne mon cœur à 100%. Aoka ianao sy ny fitiavanao Jesosy ny ameno ny foko.
Que ce soit toi et ton amour, Jésus, qui remplissent mon cœur. Feno fitiavana ty foko ty Jesosy eo. Remplis mon cœur d'amour, Jésus. Feno famindram-po ty foko ty Jesosy eo. Remplis mon cœur de miséricorde. Ary ny vavako dia tena hiteny zavatra tsara isan'andro. Et que ma bouche dise de bonnes choses chaque jour. Tia hitanao a Jesosy eo. Je veux te voir, Ampahitao ny Jésus. voninahitra ao a Jesosy Je eo. veux voir ta gloire, Jésus. Amen. Amen. Angina ary isika amin'izao fotoana izao a. Gardons le silence. Raha misy marary tonga eto androany dia apetrao amin'izay faritra marary anao ny tananao. Si quelqu'un est malade ici aujourd'hui, mets ta main là où tu as mal. Raha manana olana mahaverevitra anao ianao dia apetrao amin'ny fonao ny tananao. Si tu as un problème que tu n'arrives pas à résoudre, mets ta main sur le cœur Dia tena ataovy amin'ny finoana ilay vavaka izay omenanao androany. et fais cette prière avec foi. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompony ivavahana ho an'ny olona rehetra tonga eto. En ton nom, Jésus-Christ, nous prions pour toutes les personnes qui sont ici. Jesosy eo, Jésus, olonao io olona io. c'est une personne qui t'appartient. Andriamanitra ray, Père, zanakao io olona io. cet enfant t'appartient. Andriamanitra mpamindra fo ianao. Tu es le Dieu qui Maman. donne la miséricorde. Mamindra fo amin'ny olona rehetra ianao Jesosy. Aie pitié de toutes ces personnes, Seigneur. Ka sio ny herinao ny tenany tsirairay avy. Touche chaque personne par ta puissance Ary hitanao izay rehetra marary. et regarde ceux qui sont malades. Ny ratsan-tananao Andriamanitra eny amin'ny lohan'ny tsirairay avy. Que tes doigts, Seigneur, soient sur la tête de chacun. Ka mandidy ny aretina Je commande aux maladies izay mamatotra ny olona. qui lient les personnes, Mitondra fanaintainana. qui entraînent des douleurs. Miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Partez au nom de Jésus-Christ. Fasitraniko amin'ny anaran'i Jesosy io olona io. Je guéris cette personne au nom de Jésus. Matanjaka io olona io. Cette personne est forte. Sitrana ny fony amin'ny anaran'i Jesosy. Son cœur est guéri au nom de Misy Jésus. fifaliana sy fiadanana fitsarana io olona io amin'ny anaran'i Jesosy. Il y a de la joie et de la paix dans cette personne au nom de Jésus. Ary didina miala koa ny olana rehetra. Et je commande à tous les problèmes de partir. Rava amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Cela est détruit au nom de Jésus-Christ. Potika amin'ny anaran'i Jesosy ny programan'ny Satana. Le programme de Satan est détruit au nom de Jésus. Fa tsofoko rano ho amin'ny fandresena io olona io. Je bénis ces personnes pour la victoire. Mahita voninahitr'Andriamanitra ny olona rehetra tonga nanompo an'Andriamanitra teto androany. Toutes les personnes qui sont venues ici aujourd'hui verront la gloire de Dieu. Mahita ny tanan'Andriamanitra miasa ny olona rehetra. Tout le monde va voir la main de Dieu agir. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Au nanaovana nom ny de vavaka. Jésus-Christ, nous prions. Tsika rehetra araka iteny hoe Nous tous, Amen. nous allons dire Amen. dia ny fiadanan'ny tompony amintsika rehetra apitako amin'ny pasteur ny fandarana. Ny foko ry mpamonjy no hira irantsika manohy azao fotoana izao. Atsakany tanantsika rena tompoko. Atavy amin'ny fonao rehetra hira zany. Misaotra ny pasteur Engitsoa, pasteur atsika avy any Marotsetra ny amin'izay afatra nampitondrain'Andriamanitra zay.
Nous remercions beaucoup Pasteur Yensu venant de Marouantsetra pour le message venant de Dieu. mino afa voarenao tsara ny afatra avy any an-danitra natao antsika rehetra. Je crois sincèrement que vous avez vraiment reçu le message venant de Dieu. Tian'Andriamanitra hanana avenira tsara isika rehetra. Dieu veut que nous ayons un bon avenir. Ka nampianarin'Andriamanitra antsika ny amin'izay tokony ho toetra ny fontsika. Et il nous a enseigné tout ce que nous devons faire et tout ce que nous devons avoir comme caractère. Zay rehetra madio am-poany ho sambatra. Que celui qui a le cœur pur sera heureux, Hanana fiadanana, à la paix. hanana fifaliana, Il aura la joie ho tsara fiafara. et une fin Atao hiteka heureuse. mahafan'Andriamanitra isika. Acclamons pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Any filazana lehibe izay pelako amintsika dia izao. Comme annonce, Amin'ny alakamisy fadimy ambin'ny folo ny volana ho avy zao le jeudi 15 août, dia hanao fotoan-dehibe isika fiangonana Rify. nous aurons un grand moment, l'église Réfi. Zany hoe andeha ahitsangatsangana isika rehetra. Nous allons faire l'excursion. Ny toerana andehanantsika dia etsy amin'ilay etsy-Ambohimanambola Adventure Park. Le lieu sera en Boumanamboula Adventure Park. Noho izany mila miomana dian'izao isika rehetra tompoko. Donc, nous allons nous préparer à partir de maintenant. Mila miomana dian'izao satria ny faniriako dia isika rehetra na olona lehibe hatramin'ny ankizy dia ho tonga ny daholo. Nous devons nous préparer car mon souhait et mon vœu, c'est que tout le monde sera là, que ce soit les enfants et même les personnes âgées. Mila miomana dian'izao ianao mba tsy niara-bola indray no sakana. Nous devons nous préparer car sinon il y aura de problèmes financiers. Mba tsy ny ara-tsakafo ny sakana. Pour que ce n'est pas le problème de nourriture, ce sera l'obstacle. Amindra fo amintsika rehetra ny Andriamanitra Que Dieu nous pardonne ka dia ho tafoana miaraka isika ao amin'ny toerana io. et nous serons tous là. Fisaoratsen'Andriamanitra satria izy fitahina lehibe ihany dia hiteka faran'izay mafy isika. Nous allons acclamer pour remercier le Seigneur puisqu'il y a une grande bénédiction là-bas. Filazana manaraka sady farany Suite de l'annonce, amin'ny herin'ny androany dimanche qui vient, le fidirana amin'ny roa ora. à partir de 14 heures. Amin'ny herin'ny androany amin'ny roa ora. Donc, dimanche qui vient à 14 heures, Fotoana spesiala io fotoana io. c'est un moment spécial. Amin'io andro io dia ny zavatra ho ataontsika eto dia anao hira fitsofana fiakofana amin'Andriamanitra isika. Donc, lors de ce jour, nous allons chanter, nous allons nous prosterner, nous allons adorer le Seigneur. Tena resaka fitsofana sy fiakofana no tena ibahana amin'ny herin'ny androany amin'ny roa ora. Donc, l'adoration occupe une grande place à partir de 14 heures ce dimanche. Sabako fa isavitra lehibe ho ataon'Andriamanitra amintsika raha ohatra ka tonga eto isika rehetra mba hitsaoka sy hiondrika ionatren'Andriamanitra. Je suis vraiment convaincu que Dieu va faire des grandes choses si nous serons là durant ce jour. Noho izany asaina avokoa tsika rehetra mba hiomana sady ho avy amin'ny herin'androany amin'ny roa ora. Donc, je vous invite à venir ce dimanche à 14 heures. Omena tompany ny voninahitra. Que la gloire soit à Dieu. Ho faranantsika ny fotoam-pivavahana ny arantsika teto androany. Pour terminer dans notre culte, Dia anao hira anankiray reto mpitarika fidarany reto dia hivavaka amarana fotoana isika. on va faire un chant et après, on va clôturer notre culte. Nous allons nous lever et nous allons rendre gloire à notre Seigneur.
tsara indrindra zay ny an-danitra Merci beaucoup, Père. fa notahinao manokana amin'ny fotoam-pivavahana androany Puisque tu nous as bénis durant notre culte, noho ny fahasoavanao lehibe pour ta grâce, noho ny famindraponao pour ta miséricorde, dia nositranonao tamin'ny alalan'ny teninao ny fonay rehetra tu as guéri notre cœur par ta parole. satria te hitondranay ho amin'ny fahasoavana lehibe ianao Puisque tu veux nous amener vers la grande te grâce, hitondranay ho amin'ny fitahina matetika tu veux nous amener vers la grande ho bénédiction. tanteraka aminay tokoa ane izany Que andriamanitra tout cela se réalise dans notre ka dia vie. misaotra amin'ny anaran'i jesosy On te remercie, Père, au nom de Jésus. tsofoko rano ny fiangonana rehetra tonga eto Je bénis la vie de tout le monde qui est ici. raha mianatsimo izy dia ho tatanao amin'ny talakavana famariranao S'ils font honneur, tu vas les guider par ta main. raha miana varatra izy dia homba azy tokoa ianao S'ils font honneur, tu vas avec eux. raha hiatsinanana izy dia hita ny herinao magaga À l'est, ils feront ta grande puissance. raha hiakandrefana izy dia hita fandresena mihezinyeziny Et à l'ouest, ils seront victorieux. na aiza naiza misy anay rehetra Où que nous soyons, miaraka aminay mandrakariva ianao tu es toujours avec nous, Père. tanteraka amin'ny anaran'i jesosy izany Au nom de Jésus, ça se réalise. sotra tompo Merci, Père. amen Amen. dia samy tahin'andriamanitra tsika rehetra Que Dieu vous bénisse.